kilometatra tsy hitra Tamafimafy kely. Girabesaika fitarika ary mpihira amin'ny tarika ny aingy no sady taleny kabinetra ny ministeran'ny fampianarana ambony filohan'ny firan-kesym-pitantanana eo anivy ministeran'ny temat anio tokony ho tamin'ny 12 rasasany no tranga ny loza ampifamoivozana fiara tsy mataho-dalana no nitondra azy saika anao seho any Manandono nisongona fiara andeha ho any Antsirabe ny fiara nitondra azy loza niarany loza izao naratra mafy ihany koa ireo olona 4 niaraka taminy tao anatin'ilay fiara. Zany hoe fiseho amin'ny voalohany zany nijoro aho dia ity tomobily ity zany nisy taxi volosy anankitelo nisongonany sprinter dia Mazda menamena zay dia rehefa voasonony ireo Mazda sy sprinter anankiroa ireo dia nisy tomobily mipotsaka avy any dia mifanena zany izy io dia rehefa mifanena dia tsy hitany intsony izy anona dia zay nampatonga anazy mitsoraka anakatio fa tena nandeha mafy mihitsy izy io zay zany no fahitako anazy tao anatin'ny 4x4 misy namoaka sprinter menamena zay no zany hoe olona viato ihany zany le tsy dia nanino namindra anazy natao anatin'io sprinter dia io tonga dia tony tsy nahatsiaro tena intsony izy zany tao amin'ny divan tao dia tony nakarina tao anatin'le sprinter zay zany no zavatra makitako tamin'ny ray dia tena votaminy zany dia eo dia tsatrany lafa tao anatiny zany le tolomaso eto no naratra be mihitsy le chauffeur. Tamin'ny alahelo lehibe no nandraisany ireo mpankafy nitarika ny ainga izany vaovao mampalahelo izany. Efa fanaonay mihitsy hatramin'izay zany ny manenjika ny ainga raha mbola manodididina ny Antsirabe dia ohatran'ilay mahazatra ohatra misy ny ainga any Ambobary dia mandeha zay manenjika misy ny ainga indray ohatra any Manandono andao avovavaka dia andetsika dia voakevy fotsiny dia tsy mandeha azaleo koa mbola mivoavokana nandrefa nakafika ny ihany fa dia dia miandrefa fa mbola manao fampisehoana mitarika ny ainga amin'izao hariva izao ao Manandono. Apa isang meter vet vet? Itu meter dia masih? Itu meter. Antalacia di hukuman rakisaye Haniwani andrejebi Bola tsara zawati Nirahira kunusure nirapetaku Veronomanga ny tontolon'ny kanto eto Madagasikara. Androany, tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro teo no niainga tao Antsirabe hiazo any Ambomasoa nofo mangatsiaka ny Rabesaika Guillaume Marie, filompanorina nitarika ny ainga ary fantatra amin'ny solona anarana hoe Amky. Amin'ny alarobia izao kosa no anitrihana azy ao amin'ny fasandrazany ao Sahave Ambohimasoa. Raha tsy hivina, omaly tokony ho tamin'ny 12 ora sasany namoy ainy ity mpanakanto malagasy ity vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Teo amin'ny 10 kilometatra tsy hidirana ny tanàna Antsirabe raha avy aty Antananarivo no nitrangany loza. Raha nambarany mpitsabo tany an-toerana teo amin'ny lohany ny vomafy. Mpandeha 3 hafa kosa no naratra. Akoatra ny fahafantarana azy tamin'ny firana, mpamorikira malaza ihany koa izy ary mpanoratra tononkalo ary mpikambana ao amin'ny faribolana sandratra. Izay ekipa ny Kolo TV sy ny fampalalam-baovao dia mirary finoana feno ho an'ny fianakavian'ny tompo kilasy sy ny tarika ny aina. Mitamberina foko ataoko hirako androany
pivaluzanano ity mibaboka minao tompo satrinany faninitsy toetra eo akaikinao matodiny trafonao ireny lalanao sy famarinanao tinojereko fanaleko denikibyo futuruturu ranomaso pivaluzanano ity mibaboka